Any Andilamena dia maty voatifitra izy hoe izay mipampihorohoro vahoaka asa raha mbola misy sahy hanao dahalo ihany aoriany izao fahafatesany ilay jiolahy izay mipampihorohoro ny vahoaka tany Andilamena izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha tany Andilamena no tena hiompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Polisy nitondra basy tsisy taratasy sy rongony. Agent de police iray izay tratrany zandary nitondra basy izay misy bala efatra tsisy taratasy sy rongony ary matraky tao anatin'ny moto tamin'iny androny afaka omaly hariva iny teny talata maty teny. Vokatra izay dia notanana atao andro maso sy fanadiadiana ilay polisy mba hafantarana ny marimarina amin'ireo fitaovana izay hita teny amin'ireo. Ao Antananarivo renivohitra vokatry ny fiakaran'ny rano izay tamin'ny barazy vaky teny Ambohijanaka dia fantatra amin'izao fotoana izao fa zaza roa no maty no namoy ainy tao anatin'izay fa vakisan'ny fefiloha izay. Feno rano ny arabe hatreny Andohalika ny rano tafiditra anatin'ireo trano ambany natsahatra ny fivezivezen'ny fiara teny an-toerana teny. Entanina hatrany ireo mponina amin'ny toerana iva mba hifindra ary miomana ihany koa handray azy ireny ny komina araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Tany Toamasina fiara iray izay fiara 4x4 no very teo an-tokotany mpiangonana tany Toamasina tamin'iny androny omaly maraina iny ka gaga ny tompony raha nivoaka ny fiangonana iny no tsy nahita intsony ilay fiara izay nipetraka teo amin'ny tokotany mpiangonana izay. Midika izany fa efa hatreny am-piangonana mihitsy ireo mpanao ratsy any an-toerana any amin'izao fotoana izao ary efa tsy mifidy arapaka izy ireo fa izay hitan'izy ireo dia alefan'izy ireo avokoa. Mpangalatra moto iray izay tratra nangalatra moto ana polisy. Lehilahy iray izay tratra nangalatra moto ana polisy iray teny ankaikin'ny bureau municipal d'hygiène Isotry no entina avy hatrany teny amin'ny bureau'ny polisy ity farany mba hanaovana fanadiadiana. Izany ka mpangalatra tena satria ny moton'ny polisy avy no nangalarina ka tsy namany mitony tena ihany ve izany ity ranamana izay tratra ity. Eo miresaka tambazotra ny mpakan-keriny indray tao Vangaindrano, vehivavy iray no nalain'ireo jiolahy an-keriny ka naratra be ny vavany, voatsindrona antsy ny vatany sy ny tendany ny febroary lasa teo iny tany amin'ny distrikan'ny Vangaindrano. Vola 507 ariary no nitakian'ireo olon-dratsy saingy iray tapitrisa ariary ihany no nisy ary nalefa tamin'izy ireo saingy rehefa natao anefa ny fikaroana dia voasambotra ireto farany. Maty voatifitra ny iray tamin'ny alatsinainy ary nidoboka eny am-ponja ny enina izay velona. Raha maso kosa ny roa fa tsy nogadraina noho zareo efa osa izay mihoatra ny 70 taona. Midika izany fa na ny tanora na ny antitra dia efa samy miezaka miaina ao anatin'ny zava-dratsy avokoa amin'izao ankehitriny izao ka efa sarotra ny hatoky an'ireo olona izay azo lazaina fa marefo nefa dia miraitso-kombakomba amin'ny ratsy amin'izao asan'ny jiolahy amin'ny fakanan-keriny olona tahaka an'izao. Ny clan 20 indray niakatra fampanoavana izy ireo. Ilay andian-jatovo tsy ampy taona mpisetrasetra ampanenjika amin'ny antsy tao Toamasina mo ity clan 20 ity. Andrasana araka izany ny vaovao eny anivon'ny fitsarana mahakasika an'ireto andian-jatovo izay tena mbola tanora kely tratra amin'izay fanaovana asa ratsy izay. Mbola any Toamasina hatrany 7 mianadahy no sarin'ny polisy tao amin'ny hotely lehibe iray tao Toamasina tokony ho tamin'ny folora sasany alina tany hoany
teo ampofoana rongony sy ny maro hafa tamin'iny herinandro lasa iny. 4 amin'izy ireo no avy ao Antananarivo ary ny 5 no avy any an-toerana. Midika izany fa tsy ny tanora tsy ny lehibe dia efa tena miray tsikombakomba sy miray loha amin'izay fidorohana zava-mahadomelina etseroa izay amin'izao fotoana izao ka dia raha maso ihany ny zaza ray aman-dreny fa sao dia mivaro lavo ka lasa tafanaonao foana ny hafarany dia tsy hovoahanatra intsony ireny zaza ireny ka ho very any amin'ny zavatra tsy tokony ho izy. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny asanjolahy tany Andilamena tany. Ny revitrevitra ny Poabasy tao ambody famotsorana komina Andilamena nandritra ny fisamborana any Razafombahiny Dimby Joe Di Joe izay dahalo mpandrava fananan'olona ankeriny mpampiorohoro no sady mpangalatromby no efa gadra lava raha ny fampitamba vaovao ray avy any an-toerana hatrany. Ny tarika zandary ny sambotra azy tany moa ny commandant Tobias tsy afabela na niezaka namaly sy nampiasa ny hakingany ratsiny mba handositra anaty haizina ingazo hoe fa ny zandary raha teo efa nivonina sy nametraka paikady matotra ka izao maty voatifitra izao ity farany. Marina fa 5 taona tsy nahazaka tanàna noho ny asa ratsiny izy hoe ny hevitra fa efa nangina sy adino ny afera momba azy io ka niverina hanohy izany ao an-tanàna izy namonjy lanonana tao ambody famotsotra kanefa izao nataony zandary hasalamo izao. Tsy avelantsika hampiorohoro sy anelingelina ny vahoaka izay mananjohy hiary sy hiaina ampilaminana ireo dahalo fa tsy maintsy fongorana hatramin'ny fakany ho hiatrany commandant Tobias izay komandy ny volotom-paritry ny Andilamena nanome toky ny vahoaka teny fotony. Mbola tany Andilamena hatrany tao amin'ny komina rurale Bemaitso. Anisan'ireo komina anatin'ny distrika Andilamena moa ity komina ity mbola ahitana halatromby sady somary mafampana ny ao Bemaitso fa indrindra eo amin'ny fokotany Betalevana sy Ambato-Malamo. Nidina ifotony tany an-toerany i commandant Tobias sy ireo ekipany mba hamongotra izany hatramin'ny fakany. Fantatra nandritra ny fidinana izay nataon'izy ireo fa misy quartier mobile iray ao an-tanàna no mpiara-miasa akaiky amin'ireo dahalo izay manampy sy manamora ny fanatanterahana ny asa ratsin'ireo dahalo. Efa manana tambazotra matanjaka any amin'ny fokotany sy komina manodidina izy ireo toy ny any Sakamadinika sy Tsaratanàna tonga hatrany amin'ny faritra mifanila ny tambazotra amin'ny halatromby ka nametraka paikady mifanandrify amin'izany ny komandy ny volotom-paritra sy ireo zandary miara-miasa aminy. Nandritra ny fifanjevona tamin'ny fisamborana ity quartier mobile ity dia niezaka namaly sy nanohitra ny zandary ity farany ka maty voatifitra izy noho ny avy eo. Ankoatra ny halatromby dia betsaka ny asa ratsy sy abebina efa vitany, anisan'izany ny famonona sy ny fandoroana tranon'olona, fanolanana renim-pianakaviana sy tovavy mpamonjy tsena ambanivohitra miaro fanatahana ny mahavivavy azy ireo amin'ny vy maranitra sy ny sisa araky ny fanazavana hatrany. Izay ny masaka azona roa tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.